Sabotsy alina fa 7 ny volana aprily taona 2022 miarahaba finaritra indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana aloresahana anao ny seritra ety ampiandohana ary dia efa manasana ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika ao amin'ity anio sabotsy alina ity. Tsara hatrany ihany koa no mampatsiafa dia azonao atao tsara ny manaraka mivantana ny fandarantsika ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar. Ovay ny fandarana amin'ity anio alina ity ary dia Andriamatoa Tina Andry izay tale general ny House of Madagascar miarahaba tompoko ary dia mankasitraka feno ny vahiny ato anatin'ny fandarana aloresahana anao ny sehatra. Ia, dia miarahaba anao Iando a. Dia misaotra anao ny amin'ny nareo atao amin'ny record aloha ty fandarana aloresahana ity anao ny sehatra nanasa ny tenako. Dia miarahaba ny teknisianina ihany koa. Zava-dehibe amiko ny andro androany satria voalohany aloha dia miarahaba anareo mpiaino koa satria ty moa dia herinandro masina. Tamin'ity herinandro ity dia zava-dehibe ny fitsanganan'ny tompo Jesosy izay maty ho antsika ary namonjy antsika nantolony ny rany mba ho famonjena antsika. Zava-dehibe zany amiko. Tsy tonga foana ny daty androany vahiny voalohany tato amin'ity record tato aminareo ty amin'ity fandaranareo ty ka dia miara-mahaba ny malagasy maro moa ny namana nanoratra amin'izao fivahinianako aty aminareo zany hoe taiza foana ianao Tina Andry ty aty. Kokoa kely angamba ho anareo steward sy hôtesse tamin'izany andro tamin'ny andron'ny tany Singapour. Fantatro nareo fa manaraka amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny namana marobe satria natsiaro le tsika nanao réunion teny amin'ny habakabaka tamin'izany fotoana. Tsy adino zany. Kokoa dia kokoa ny namana manaraka izao fotoana izao. Lehibe zava-dehibe no resahantsika androany ary mba atao hoe ho asoan-tsaina ho adidy hoentina ho an'ny firenena. Misy fotoana moa itenenana ary misy fotoana anginana ka dia hoeto ary ny resakao Iando. Eny ary. Mankasitraka tompoko. Andohasika ny resadresaka angamba tsara ihany ny mampatsiahy antsika ny atokantrano fa maromaro ireo lohahevitra izay resahana ato anatin'ny fandaharana ary anisan'ireo lohahevitra hoe tena manan-danja ihany koa amin'izao vanim-potoana ny 2022 iainantsika izao. Iresaka betsaka mikasika ny orinasa afakapitsika ato anatin'ny fandaharana. Anisan'ireo olona izay nampiroborobo an'izay orinasa afakapy izay indrindra mantsy no ovain'ny fandaharana ato amin'ny andritra ity alina ity ka dia ataoko hoe tsy avelantsika handalo fotsiny izy fa tena hoe ezahana ho resahana ho fitinina ao anatin'ny minitra maromaro izay hoe tontolo ny afakapy eto Madagasikara izay ny niandohany izay izy moa araka ny nambarako teo anisan'ireo mitondra ny fampiroboroboana dia angatantsika izy hitondra n'izay fanazavana izay ary araka nefa nambarany teo dia hoe maro ny olona miandry an'izay fanambarana izay ka dia andrasantsika izay rehefa avy eo fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena hoe antsipiriany tena hoe tsara ampahafantarina ihany aloha angamba Andriamatoa tale generaly inona marina ny House of Madagascar oviana no ny foronany ary inona ihany koa no tena tanjony tompoko. Misaotra indrindra Iando ny amin'ny fanontaniana izao satria betsaka ny nametraka izay fanontaniana izay ary betsaka koa ny zavatra nandalo tao anatin'izay manodidina an'izay House of Madagascar zay. Tiako aloha ny atao hoe mba mitantara ny chronologie kely satria nandrisin'izaho moa nianatra tany Afrique du Sud dia tamin'ny andron'ny professeur Zafy paix à son âme dia nandefa délégation moa izy amerina ny relation antsika tamin'ny amin'ny Afrique du Sud zany. Tao Capitone nianatra dia ny tenako no anisany tamin'izany mbola mpianatra no anisany nanohana. Za zany nisolo tena zao satria nisy ray aman-dreny moa izay nitaiza tany Monsieur Stewart paix à son âme koa. Izy moa membre atao parlement ary nanambady malagasy izy izay mpampianatra taty Madagasikara.
de reo zany mba ray aman-dreniko tany de nandefa délégation tany ny professeur izy moa no filoham-pirenena tamin'io de ny tenako no mba nanosika satria tsy de afafaka loatra tamin'le communication moa ny délégation de niainga teo zany le proposition ny fakalalanay sy professeur Zafy filoham-pirenena izy tamin'izay de avy eo moa talohan'ny lavitra ny 2000 zany dia ny tany Singapour ny tenako dia nisy fotoana koa zany tany satria efa fantatry professeur moa za tamin'izany de nataoko seigneonana taminy niaraka tamin'ny délégation izy marobe nakany Indonésia dia nataoko seigneonana taminy tamin'izany fotoana zany Singapour mbola 1996 teo 17 teo ao anatiny mbola hoe boom moa sisy ny fitenenana raha tsy teny hoe ohatra nisotro Singapour tamin'izany fotoana zany tsy hoe malota akory fa mikorotandrotana amin'le commerce satria moa io zany de aba tena ngezabe any amin'kay amina transaction de tenako moa nanao stage teo zany ary eritreritran'olom-ponenana hiasa tany Singapour am'izay fotoana zay de henoko de natao moa zay nataoko zay ionana taminy zany tamin'ny professeur Zafy de faly izy tafahoany zay dia nitantara taminy hoe tsara professeur tsara monsieur le président mba anangana consulat eto Singapour tsika de netiko moa izy mba nataoko tamin'ny alalan'ny namana niona tamin'ny tompona ny fanjakana tao a Singapour mbola tsy nisokatra tamin'iny consulat de faly be moa izy satria tamin'izay fotoana zay fa henony koa le intervention nataoko taty Afrique du Sud talohan'io dia naniteny nampanantena izy fa rehefa miverina avy any Indonésie de ifampidiniko zay mianaka amin'ny fanatanterahana an'le izy de rehefa miverina moa izy de nanontany hoe iza no candidat eritreretinao izy fa de tsara mba misy tanora ohatranao zao zany mba mi-renforcer ny consulat aty Singapour de hitany teo moa zany hoe inona satria Singapour amin'io tena nanao boom mihitsy mbola nanototra ranomasina Singapour mbola tany malalaka mbola vao miainga ny construction ny building nisy fa vitsy fa vao ianga izy am'izao fotoana zao moa efa sy tapesipesena tsony teo zany aloha zany ny contact voalohany ny amin'ny hoe ananganana ny consulat de Madagascar tany a Singapour de teo ihany koa moa ny ala tary Afrique du Sud marobe ihany koa zany ny proposition hoe fiaraha-miasa bilatéral tamin'le famerenana les relations amin'ny Afrique du Sud kinanjo moa de nampalahelo fa dia nrodana ny filoha professeur Zafy tsy fantatro moa zay fandehany teo tena nalahelo na izy na iza nandritra ny fahavelomany moa de ny tenako mamangy vangy azy ihany tsy de hoe matetika akory de tsy adinony zay tsy tapaka teo akory le fifandraisana fa zany hoe izy moa no filoham-pirenena zavatra tokony andeha aingana le izy tokony andeha lavitra fa dia niverina teo amin'ny fitondrana moa ny amiraly de ny amiraly indray no anisany zany angady nananana tamin'ity resaka zone franche ty Africabile moa izy ty tamin'ny voalohany zany dia rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy de zay vao azontsika ny fakatoavana zany ny fananganana ny consulat de Madagascar tany Singapour mariako eto fa tsy iza akory ny consul fa zany représentant tsika tany consulat honoraire izy teo zany ny gasy représentant atsika tany dia tamin'ny fotoana nandalovako teto Madagascar no napetsony satria tany Asie no tena ndroborobo koa izy io zany niainga voalohany izy io tany Asie io afakaby io de napetsony amiraly moa za te niavoloha hoe bon tiana moa ny analako fa za amin'ny fiantsoniako tamin'izany za emeo izy ianao ny représentant henoko ka dia mba anao fanampy kely tsika sanao izy moa be vazivazy iny tsy maintsy ianao zany mba hoentinao daholo izy izy société textile mba amoronana asa ho an'ny malagasy eno monsieur le président anao zay vitako ako zay zany ny anina de nisy karazana dila moa teo aminay mianaka fa olazaiko kely aty arina zany de nandefa délégation tena mafonja tany mihitsy moa zany izy ministre Lila moa tamin'izany andro ny ministre des affaires étrangères
nandefa ny secrétaire général tany a dia nandefa solotena ministère de l'industrie nakotrokotroka mihitsy ny fanokanana ny consulat Madagascar tao à Singapour satria eo zany mba isehoana koa hoe bon satria tany moa tena tsisy nalala sa Madagascar zany dia teo vao nanomboka dia teo moa tsy fantatro hoe inona satria kivikivy ihany teny am-polohany satria tsisy malala an'izany que Madagascar zany aiza misy an'izany Madagascar zany fa ohatrany hoe mana latsaka avy any an-danitra ny nahitako an'le production américaine anankiray zany angamba efa hainonareo lera nanao an'le film hoe Katoum dia teo niona taminay tao izy dia gaga be zany nijery an'le projection tao amin'ny brao aloha hoe momba Madagascar dia tena niteny taminy izy koa ary tsy nanapo hoe ireusura be izy io dia teo nalefa tao à Singapour tao ny division voalohany misy io dia tao arinan'io dia tena naniry Madagascar naninona dia boum tena fantatra amin'izay Madagascar teo zany vao nanomboka amin'izay nitondra ny reo mpandraraha avy any Asie na avy any Inde na avy any Malaisie io nandeha tsikelikely teto Madagascar zany créé asa ary niazakazaka le izy niazakazaka ary nafinaritra mihitsy satria 6 heures de temps moa ny décalage horaire ato Madagascar à Singapour fa isam-bolana isaky ny 2 tapa-bolana dia mivezivezy eto satria meny amiral faveur mihitsy ny tamin'izany fotoana zany dossier moa tonga dia nety direct teny eny Moazoarivo amin'ny conseil de gouvernement tonga dia mahazo admission temporaire tonga dia afaka miasa ka tamin'izany dia tena niroborobo nanomboka teo 1998 teo zany 99 2000 2001 tratrako ny fanamby inona le fanamby ngeza be tsy ampy mipiasa teo amin'le Jeune France zany tsy ampy mipiasa nanatona ny amiraly amin'izay tamin'izany fotoana niady mihitsy ny reo manager mipiasa satria mifangalatra izy tamin'izany fotoana zany tsy ampy mipiasa dia teny tamin'ny amiraly tamin'izany fotoana zany eny ary fa dia vita ho amin'ny fanamby fa dia tsy ampy mipiasa tsy ampy ahoana ozy izy dia vinona ny tsy ampy io aiza olona be da be moa io moa tsy any Atsirabe moa tsy izy io zany vezivezy Atsirabe eo zany tana dia hoe tratrako ny fanamby ity monsieur le président ka ahoana ny fanambytsika sy nolo zany ny deal moa zany dia tsy maninona ny tenenana zany hoe ho atsangana zany ny consulat général ao à Singapour zay ny deal ny sy ny amiral zany dia rehefa natao tokoa ny recoupement dia tsy ampy tokoa no mipiasa dia hoe ahoana ity dia dia hidiny ao bon ny eritreritro dia alao hitarina koa le Jeune France tsy hijanona fotsiny ao eto Antananarivo sy Atsirabe fa ndao hitarina trany Fianaratsoa moa zany mbola eritreritra zay zany satria any Fianaratsoa koa be ny tsy aniasa dia teo moa zany dia bon saotra moa zany nakasitraka ny zavatra tsy za rery akory ny teny hoe nanatotosan'izy io zay aloha tsy piako ihany fa mba anisany fotsiny zany mba promoteur satria na ny président ny GFP tamin'izany fotoana zany frantsay aloha tsy piako tsara zay aloha fa tsy doka teny ohatran'ny papelika rery eto dia rehefa tonga zany zay fanamby zay dia niandry an'le valikasasarany avy amin'ny amiral ny tenako nandeha ny fotoana moa nandeha ny fotoana ny roborobo teto ary eto dia tsara marihana fa mba entre parenthèse kely ihany za moa tamin'izany be diako tsy ho teneniko eto iza le nanabe diako satria maheno an'le interview isan-karazany amantsy hoe quel karama Jeune France oa zay aloha tompoko dia tsy marina fa raha tonga teto ny Jeune France dia salaire de base tamin'izany fotoana zany dia 400 000 saika voatota amin'ny marito ny lohako sao dia adaly ianao tianandry fa tenenindreo namanao reo sisy 120 000 tamin'izany ny salaire de base ko ianao nanakorotana firenena eto tamin'izany andro ny nananganana an'ireny Zone Forelo sy Filatex reny tamin'ny alalan'ny Jeune France netoko 400 000 80 000 ariary 400 000 za 80 000 ariary ny proposena tamin'izany fotoana zany
de rehefa tsy nanaiky mifanjakana tamy voananomboka fa tsy marina zany hoe karama kely zany tsy marina zany zay ny aloha tsy piako eto mihitsy fa tsy marina zany fa za hoe anakorotana za rehefa miaraka eto de miaraka amy patron miaraka amy promoteur direct ary reo mifandinika any ko any alohan'ny hidinana eto ary za tam'zany tena akaiky mifanjakana mihitsy ary raha za moa teny tam'le GFP raha misy mpikambana amy GFP fa raha nisy ny problème tam'zany tamy zone France de za no atonindreo satria za tonga de mavaolana dans l'immédiat satria nisy ny relation directe tamy fanjakana iverenantsika iny rehefa aveo de tsy possible mihitsy zany ozy izy ahoana anakorotana eto 400 000 tam'zany ny karama hoe farany ambany tam'izany fotoana zany io arakaraky ny simika nge no andoavany zareo an'io le karama io satria nisy resaka koa any Maurice zao simika any Maurice nge tsisy ovany simika de Madagascar zay izy zay zany de za moa zany de nanaraka efa de nahazo aina le promoteur ny am'le nanangana usine de teo niteraka an'le hoe par mètre carré ny hofatrano tany ny azy teny nazera le vola de sita moa zany fa de raha ohatra satria raha zay ny narahana de angamba ny zone France ny karama betsaka tetondritra zay zany fandehany ary zany mifantatra mihitsy fa sarotiny de sarotiny taminy mihitsy ny Amerikanina tam'zany andro na ny resaka fotsiny ary ny toalety ny resaka sakafo sarotiny de sarotiny am'zany ary tsy marina koa zany hoe tsy mirapporte ninina amina resaka inona moa zany le filaza le Macron na tsy inona le filazany amy resaka anina économie non rehefa faible angeny social de misy impact amy resaka économie zany ry andro misy impact zao tsy anasa ary tam'izany fotoana zany de milaza amitsika rehetra fa tsy mbo nisy zany contestation amin'ny resaka syndical ty tsy de nisy zany fa reo marobe zareo niarany asa tamiko raha nisy nikorotana gafigafika isan-karazany de haiko mandamina azy tam'izany fotoana zany de mission temporaire tonga de tonga ao mahazo arivo ny dossier 2-3 jours de efa afaka miasa tsisy problème mihitsy tam'izany fotoana zany 2-3 mois maximum ny TVA tonga de za mihitsy makany amin'ny ministère des finances hoe avy reny tonga de mba ahafahany mivelona zany mihodina tsara nahita exemple tany Malaisie taty arina zany de mbola za ihany koa namorona nanao proposition tam'ireny hoe mba misy avance rehefa vidiran'ny mpianatra de mba ale fomba asivo avance amina cahier avance amina resaka mba ilana am'le fahasairanana fitaovam-pampianarana blouse sotrotran'izany rehefa ririnina ny andro de za mihitsy mifanaraka mpanao boty fotsy izay izy de namena sakafo ohatrohatran'izany zany de tsy de nahitsita loatra le hoe fahasairanana sy hoe fanambakana tam'izany fotoana zany ny tena hoe saly hoe ary betsaka ny olona tam'izany fotoana zany za moa avy any Ambohimanarina betsaka ny olona hoe rehefa andehananay asa reny betsaka ny olona niasa tamy zone France mavelom-bady amanjanaka tsara ary za mahalala olona mihitsy ny hoe sara amy vadiny io ny velomany navelona vady amanjanany tsara tsy nalohako alazy fa io moa arakaraka ohatry ny fahitako an'izy io rehefa hita hoe metely le tontolo ny asa de ararorotin'le promoteur le izy sy mahita an'le zava-misy corruption kely isan-karazany koa izy fa tamy voalohany tompoko navelona ny zone France ary tsy nieritreritra mihitsy za zay ekipa niaraka tamiko zay société niaraka tamiko tsy nieritreritra mihitsy ny hoe de andeha hoe hitsetitra ny hoe atsembohan'ny malagasy na ao apy non izy tsy anaiky an'izany mihitsy zay angamba ny tantara fohy mba tiako tenenina mba tiako mba hoe ho atsika mpiaino amy resaka any fa 2001 tompoko dia tratra ny tanjona tsy ampy mpiasa fa dia nampalahelo moa fa dia nidoboka ny 2002 de valaketraka daholo de eo angamba de pejy hafa am'izay nisy eo taorian'izay indrindra taorian'izay aloha zany hoe nitsangana ny House of Madagascar satria zay tsy voaresakintsika eo indrindritsika zao dia lasa moa zany nidoboka ny satria nahatratra eny grefta tamy Roa Arivo vao teraka ny House of Madagascar rehefa
nisy le grève de 2002 dia lasa moa ny filoha amiraly nandao dia niditra nandray ny fahefana zany ny président Ravalomanana dia ny tenako moa zany mbola conseiller tao amin'ny ministère de l'économie ministre Benjamin Ndeparany tamin'izany fotoana zany sady mbola tany Singapour ny tenako io moa nahatonga ny andraisana dia resaka izony France io ihany dia tonga dia voahiraka tany États-Unis ny tenako anao négoce am'ireo acheteur zany amerinandreo acheteur zay aloha zany devoir aingana natao tapaka izy zany tamin'izay fotoana zany dia lasa aloha zany nanao ny mission zany za am'izay mba connaissance teo am-pelatanako zany dia nisy acheteur telo zany miverina teo avany ndraisy ny ministre Benjamin Ndeparany dia eo za mivelom-bolo dia eo moa dia tamin'io fotoana io koa dia asana amin'ny volana avril loatra zao tsara angamba name no eo zany teo niteraka zany satria io moa dia initiative ny président Marc Ravalomanana le House of Madagascar maison de Madagascar fa za moa amin'ny anglophone dia House of Madagascar dia io zany ny tena objectifany amin'io dia mba hirenforcer l'économie efa tena latsaka be zay ny objectif ny président Marc Ravalomanana ary tena tsara mihitsy l'idée style tany izy io ary raha enty raha taditsika taloha tany dia samy niazakazaka tamin'io daholy ny tamin'ny ambassade satria io zany dia mirattaché amin'ny consulat sy amin'ny ambassade dia niazakazaka daholy tany France tany Belgique sy ny tany Canada fa azoko lazaina hoe za ihany natsangana navanina dia natao moa zany ny fanokanana manetriketrika ny nomination comme président House of Madagascar any izy tao ministère du commerce ministre Henri iza moa le professeur tany Fianaratsoa iny ministre atao tamin'ny ministre extérieur dia tao zany natao ny décoration tamin'ny 2002 zay zany no nahaterahan'ny House of Madagascar ny mpiaino adjaina teo zany no nanomboka ny tantara satria tsy afa miaraka zany ny House of Madagascar sy ny consulat de Madagascar dia nandeha io moa ohatra nipetraka amin'ny VE zany le satria za tao anatin'ny consulat fa na izany na tsy zany dia fanamorona antenne tany azy satria nisy Hong Kong nisy Thaïlande nisy Inde nisy Macao dia fa contact za moa mbola efa niasa za koa zany niara-niasa tamin'ny orinasa Fakaba tany azy koa tamin'izany fotoana zany dia mivezivezy teto ako teto Madagascar dia ny 2004 teo asana 2000 tsy tadidiko tsara moa efa ela ny fotoana mba tsara ihany angamba mba entre parenthèse ny tenako nitondra ny EDBM teto Madagascar natao nanaovana proposition tamin'ny président dia hoe tsara zany lesy dia zay sy tompoko lahy Élisée Razaka conseiller satria ny tenako sady namorona ny nanangana ny consulat de Madagascar koa tao Sri Lanka dia sady nitazona Sri Lanka zany nitazona Singapour dia tany Sri Lanka no nahaterahan'io EDBM io dia tany zay ny voahiraka naka ny document herinandro no nanao stage tany io EDBM Antaninarenina tao amin'ny fiaro izy io tamin'ny voalohany dia zay sy tompoko lahy Élisée Razaka personam moa zay zany no naka ny document tany dia miverina avany dia nanolotra ny document zany monsieur le président zavatra betsaka pitsipitsy moa tamin'izany betsaka satria zay ny anisan'ny hoe nampandroso Sri Lanka soa tamin'izany fotoana zany dia io izy io hitantsika io dia tamin'izany fotoana zany koa satria misy dika misy impact amin'le resaka solution ty rehefa avy eo tamin'izany koa tamin'ny androko tamin'izany dia nisy koa ny convention amin'ny tamin'ny pays rehetrarehetra tety amin'ny Indien Océan dia zay ny za moa ny assisté ny ministre Ranjeva Marcel tamin'izany natao tany Sri Lanka Iraq ny anarany tsy dia ampiasaintsika izy io nefa ny anisan'ny manampy atsika zay koa satria ho resahako io rehefa avy eo koa zany
tamin'izany fotoana zany ro ena angamba fa zavatra be da be no zavatra anseho fa taty a Singapour moa de nandeha foana zany ny fa ny reo mpanjara azy nanao investissement momba ny zone France taty à Madagascar dia ny 2006 teo moa zany nandeha fotoana ny zanako koa fa me lehibe mila fanalamaso dia tapa-kevitra fa hiverina eto Madagascar anao fandrarana eto zany de nanatona ny ministre n'économie tamin'izany hoe bon satria tamin'izany aloha hazava ihany koa fa eo fa tsy textile rery no hoe akory no tsena azahoantsika afakaba any amin'ny tsenany amin'ny Amerika fa mahatratra 1500 article ary raha tamin'izany ary hoe niroborobo ny zone France de mbola 25% ny quota ihany mbola vitatsika zany hoe nalalaka be mihitsy le tsena de ozy izy zalahy tany Asie hoe olty tianandria lisangely ty tokony anakarena mihitsy fa inona ny tsy exploiter lisany mamokatra vanille cacao inona tsena be io lisany mine rehetrarehetra de ohatrany tonga saina tamin'izay satria ny textile hainy malaza de lasa zany no miverina taty anao an'izay structure zay de tamin'izay fotoana zay no nanomezany ministra koa ny trano atao tetsy amin'ny Davamamba de amitsano Senam zany zany no niaménager azy simba io tamin'izany voalavo sy niany fa zany no niamin'izay za moa miara-miasa amin'ny bailleur dia nakakarana nakasinoa niara-miasa tamiko zany satria nieritreritray zany ho siblena koa ny produit hafa de efa nanomboka moa le izy efa nanomboka dia rehefa nanomboka kelikely dia nidoboka ny 2009 teo zany doboka ny 2009 ary de fahakifina ianto satria zany eo am'le mpizaha eo en plein le expansion mihitsy l'ancienne le izy piba any ivelany ary nanana fitaovana manokana mihitsy ny ampiasaina nanaovana publicité tamin'izany fotoana zany teo zany valaketraka fa mipoaka ny 2009 teo vao tena rava tanteraka ny zone France satria mitonga de nitapahan'ny Amerikanina zany satria hoe fanonganam-panjakana rava daholy projet rehetrarehetra anatin'ny taona maro fanomanana atao anatin'ny taona maro tena valaketraka tanteraka mihitsy inony ty inona aiza fanomanana efa mipopoka mihitsy tsy kivy anefa fa reo za moa nanana andreo namandreo de mivoaka tany ivelany niaraka tamin'ny zalahy dia zalahy Amerikanina nyteny tamiko hoe ndany laha ozy izy tianandria hoe tsy zay tena olona akaiky ny filo ny teteza mita Andry Nirina Rajoelina fa amboarinay ny fionan'ny lahy sy ny Reny Malala va ny lakle izy any la France lisany mialatsiny moa zay le resaka zany de any ny lakle fa rehefa izy miteny hoe ndao de efa averinay io inona no ataoko am'izany za olona tsinitsinina koa reo anatin'ny tetezamita de verina taty Madagasikara de netin'le fitiava-tanindrazana fotsiny fitiava-tanindrazana fotsiny de lasa niditra atao am-botsy loatra de tonga de nandondona de ray aman-dreny za moa tsy nahazo alalana taminy de tsy afaky ny anonona azy ozy izy moa andray matofilo Andry Nirina Rajoelina hoe mbola velona izy am'izao fotoana zao io no ray aman-dreny hitako zany dia ianao mila miaraka amiko anao satria mila makany France any lalana zany amerenana ny zone France eto Madagasikara satria tena overy etotsika sady mba mahana nyty problème ty hoe hoaizy tsika hoaizy de tena tsy nitsalasala mihitsy ny ray aman-dreny io rehefa zay mahasoa amin'ny firenena ozy izy de mino fa tsy andahan'izany mihitsy ny filoha fa metsodrano izy fa de andaotsika hoany dia
za moa nitondra ekipa nisy ministra ny olon'ny premier république namanamako a satria zareo reo no havanana koa amin'ny frantsay za tsy nda tsy de havanana loatra amin'ny relation amin'ny frantsay a dia nahazo traitement spécial mihitsy zay tao amin'ny ambassady a de lasa zay nakany frantsa zay sy ny ray aman-dreny moa teny ambony reo planina de tsara resaka tonga tany koa no mbola ray hevitra de tonga tany dia ndraisin'ny tompona ndraiky mpanjakana miaraka ny cabinet-ny tao amin'ny lapy zay dia nitenindreo hoe Madagasikara tsy hoarinay tianay Madagasikara fa ny zava-misy am'izao fotoana zao de manahirana satria anti-constitution manjary arahan'ny Afrika zao exemple ratsy zao fa de anoro hevitra anareo zay fa nareo tsy ho avela ray am'izao sisy zay zany ny tenin'ny manam-pahefana de hoe inona ary ny vahaolana ozy izy zany inona no atao dia teny moa zany le ray aman-dreny be io hoe manam-pahefana tany io taminay délégation eny ary fa dia misy proposition ty mba hamerenana anareo amin'ny ordre constitutionnel ka raha manaiky ny filoha dia reto iny angamba mba secret tsy holazaiko eto reto ny zavatra hoarahana fa raha ohatra izy tsy ampiovan'isy ny zava-misy any aminareo fa ary am'izao fotoana zao koa izy miteny fa ny mahazo manina hoe zay olona amin'ny structure vaovao zany de tohanan'ny frantsay atsika amba ampandehanana an'le fifidianana angakaingana satria izy moa ny teny hoe am'izao fotoana zao nke raha nde fifidianana lany zato isan-jato nke andrema amin'ny filoha andra-joelona ozy izy ary zay vao tena hoe lany tamin'ny resaka démocratique ara-dalàna zany fa raha am'izao fotoana zao manahirana ozy izy manahirana nay andresy lahatra na union européenne de nandeha teo moa zany proposition rehetrarehetra zay koa ny antoka satria eo moa nanondro ahy izy ty tovolahy ty mantsy izy moa zany ny tena mbafandriny de niverena ny zone France eto Madagany aminareo izy ka zany tsisy olana ary hoavy koa izy zay financement hoavy koa ny investisseur marobe tohananay any Madagasikara raha ohatra hoe manaraka an'ity processus ty nareo de moa zany de faly daholo dia raha zay ozy izy ka afaka mba miresaka kely ny andremato filohan'ny teteza mita ve anao ray aman-dreny am'izay zavatra zay de lasa moa le ray aman-dreny resaka azy tany tany amin'ny efitra tany de verina vany izy de hoe ok tehaka be teo ambony latabatra teo zay zany fa de hoavitra Madagasikara verina ny zone France foana teo mois de juin 2009 io mois de juin 2009 mbola ao anatin'ny crise tsika am'izany fotoana zany verina ny zone France verina ny bailleur verina daholo ny bailleur zany iny moa vao mivoaka kely zay nanao récréation ngamba teo amin'ny 5 minutes teo niova ny décoration teo amin'ny salle saina Madagasikara frantsay sakafo be tonga de parti miarany sakafo faly daholo zany fa de hoe vazany ny olana de natao mifanasana de vita moa mifanasana de natao ny torolalana hoe zao rehefa anao an'ity fanambarany ity nareo de eo akaiky ny ambassadeur anay fa ambassadeur frantsay io zany ka dia eo zany ianao de miteny de mijoro de après an'izay de tonga de vany olana verina daholo ny rehetrarehetra fifaliana ny anay tamin'izany anto ary na hainao manaraka eto koa ary ngamba mba ho faly koa hoe raha mba niaina tao anatin'izany sy tany zany de eo moa mbola velona daholo tsisy resaka hoerahoera eto za tsy mahay mandangandainga za koa tsy ao anatin'le style hoerahoera fa de zay ny zava-misy nisy témoin zany resaky zany anto nisy témoin zany de verina taty Madagasikara de tamin'izany fotoana zany moa tany mba nangataka koa sy ho ray aman-dreny be io hoe alao mba ministre vitsivitsy ozy izy alao mba ny équipe-nay reto première république reto nitazona azy indrindra ny ministre ny finance zany satria vola zany ho atobaka ihany de nisy le zanaky ny première république zany natao hoe ministre ny finance poste vitsivitsy de natao ny contrat tam'izany de natao ny soni de ny tenako tsy nentina anao ministre de nanontaniana moa efa manina ianao tsy nentina anao de hoe voatendry arabe io fanarahana hoe azo poste daholo za tsy anao ministre za
resaka zone français aloha tianitatrany io averina any azia satria mietreritra hoe mba tokony azony anjarany koa fianaratsoa satria betsaka koa ny tsy anazy zany fa ndesy lanalahelo moa reo fa zay ho any ana fa misy fotoana ny zavadrehetra zay zany le izy de natao sony ara-dalàna convention raikitra zany de miverina taty moa de vao miverina taty de za tonga de ho resahako moa rehefa aveo resaka fiainako manokana tonga de miverina vany de efa nanomana satria araky le teniko hoe za no anisan'ny nitondra an'le idén'le DBM de haiko tsara io de nampiantso namana isaky ny ministère atao mibroko hoe anao guichet unique lesitsika satria verina ny zone France de anao guichet unique tsika zay zany mangatana zay olona hitondra vaovao eo zany anao guichet unique tsika ka de mba mangataka fiaraha miasa de nitondra fitaovana ndray tao anatin'izany tavela tao amiko tao ny tampon tam'izany fotoana zany misy dikany fa misy ihany remarque volazaiko anio mantsy zay tena satria nisy fivirina efa atao hoe inenina impito metona tao mibroko tam'izay nangalako ministère hanomana io satria za mahita an'le client le izy de nitory efa nitondra fitaovana ndreo de efa mipetrapetraka tao daholo ny fitaovana de tao nisy tampon andreo sy notrotran'izany misy io resako anio mantsy ao aorianao dia tonga taty moa zany dia teny an-dalana aloha dia miala tsiny any Andriamatoa Zokobe prime ministre Monjaro Indefo zay moa mpinamana be zay mirahalahy mianaka fa zay prime ministre ny teteza mita fa tezitra be tamiko ary raha tsy niaraka tamin'io ray aman-dreny io zay de saika hoe nalefa ny tany tsy efafa hoe nanonga-panjakana hono taty arina moa izy vao niteny zay tamiko hoe za tsy faly taminareo tsy niteny akory izy hoe alefa ny tsy efafa zany na io zay moa le tsy fahalalana an'le izy de tsika tsara ivelany fotsiny fa saika zava-doza nazo anay zany raha ohatra tsy niaraka tamin'io ray aman-dreny io de miverina teto Madagasikara de fa nanao préparation rehetrarehetra na ny équipe première le premier république reo fa nanao déménage koa avany fra hoe ho aty Madagasikara reo zany de manage déménagement de fa niandryandry nandeha ny tapa-bolana nandeha ny ray volana nandeha ny fotoana tsisy eko ny antso a le ray aman-dreny be tany Frantsa hoe fahoana monsieur Tina fahoana mifandeha zaho tena tsy manana ndraikitra mihitsy eo amin'ny teteza mita tsy fantatro zay fandehany fa tsy fantatro mihitsy izy moa nanoratra taratasy nanome taratasy omenany filohan'ny teteza mita tamin'izany fotoana zany teo masonay mihitsy nanomezana azy de tsy fantatro ny toyany zay nga manolazaiko tsy fantatro ny toyany de tsy olazaiko betsaka fa ny any olazaiko fotsy zay toyany zay mihitsy ny mety hoe tena nandrasana tsy manahirana satria manjary manahirana fa tsisy toyany le izy nandeha ny fotoana de arava-maina fa ny azoko tenenina ny mpiaino mba tantarako teo amin'ny fiainako na amin'ny fianakaviako na ny firenena dia nanao devoir be ho an'ny fireneko famerenana azy tsy tapaka zany ny zone France zay zany no amfehany azo la tsy tapaka ny zone France ambadika zay hoe tsy tapaka ny zone France fa nisy foana nisy raha ohatra dareo de tsy naina tao anatin'ny crise koa tsika fa tsy za moa no mpitondra de tsy mety hoe tsy bon tsy favorable tamindrareo angamba le izy dia tapitra treo le tantara tsy tapaka ny zone France fa raha hoe ampitahintsika kosa tamin'ny zava-nisy tamin'ny voalohany raha nieritreretina hoe tombo tsy haiko hoe avo efatreny farafahakeliny tamin'ny karama tamin'izany fotoana zany ny karama amin'izao fotoana zao mbola kely tokoa raha hoe jerentsika ny amin'izao fotoana zao raha oharintsika tamin'izany mety hoe manao ahoana zay fomba fijerinao zay tena hoe reo karazana hoe faronganam-panjakana roa reo hoe zany tena hoe nahatonga n'izay hoe tena nahatonga ny hoe mpiasan'ny zone France hoe eo ny karama tsy niakatra be araka ny hoe vinavina tany am-boalohany satria raha nitatsika dia azo lazaina hoe ambony ihany zany karamana 80,000 ariary tamin'izany fotoana zany io nge antso de zao za moa nanana société misany société tamin'ny Congo mihitsy tany Asie fa mahazo tombony nge ny investisseur amin'ny resaka zone France io ary tsisy problème aminy zany
fa io arakaraky le volonté an'le mpitondra io raha 120 000 tam'izany ny salaire de base mipropose izy 400 000 tsy ekenao izy ngefaly am'izany ary le usine le nifanangany tany ny anjera le izy satria dollar euro zany maheno zao efa 3,25 euro ny mètre carré tsy mola matetiky izy am'izany fio arakaraky le volonté de io koa za satria za tao anatiny gasy voalohany io mba tao anatiny mahafantatra tsara ny gestion interne ao anatin'le izy ary za koa anisany mitondra acheteur teto tam'izany fotoana zany manome commande miplacer commande am'ireo zone français eo haiko tsara mihitsy tsisy resaka fatiatoka tam'izany fa io rehefa taty arina za tsy te za moa efa nisitaka tam'le izy après an'izay le échec zay de hitan'le promoteur fa bao metery ny lalan'ny asa eto amitsika dia betsaka le offre am'le main d'œuvre de efa lasa miova le toetsainy fa tam'izany andro tena petrapetraka mihitsy ny tam'izany fotoana zany fa de zay fotsiny voatonta amin'ny maro tony lohako satria hoe teneny reo équipe reo fa tsy possible ako anakorotana eto satria manina tokoa zany raha ohatra hoe 400 000 nge salaire de base tam'izany mikarama amina million nge zany amina million tam'izany fotoana zany efa mipiasa mpanjakana tam'izany tsy karama amina million ary raha hoe mipetraka tsara zany azo everina am'izao fotoana zao mba mikarama 5 million mipiasa ny zone France raha mipetraka tsara zany mbola apatelon'izay ny zava-misy azonao ary ny tenako tena niady tam'izany mihitsy satria hoe zay foana zany le sary tonga ohatrany reo manambaka gasy ireo manipule fotsiny non tsy zavatra tsy mitombony zany betsaka ny olona velominy zone France teto ary am'izao fotoana zao satria hiditra amin'ny efa faraparana masika de miazakazany eko za mbola hitondra vahaolana koa eto satria tsy mahakivy mihitsy ny 47% ianto misy vahaolana ka tsy zany mihitsy ny président Trump moa io asa zeritreny amin'io za personnellement de afaka miteny atsika fa tsy lasa lavitra io décision ny président Trump io satria hoe fandroahan'olona ary korotana daolina rehetrarehetra fa tsy fantatro moa zeritreny ary io 47% io azo ampidininy io tompoko fa io moa tsy ho voatantarako eto zany rehetrarehetra zany efa fotoana fofetra fa azo ampidininy io ary eto mbola averiko le vahaolana nresahako teto aminareo tonga de ho teneniko aingakaingana voalohany indrindra aloha io fa ile resaka TVA mba averin'aingana faharoa satria am'ty problème na jiro eto amitsika ty de tsy maintsy hitondra groupe daholo ny promoteur en zone France de mba ameny izy prix spécial amin'ny franchise amin'ny resaka prix ana gasoil satria io koa ana conteneur tamatavy io tena enjana be de mifahatelo mba miafy kely aloha reo promoteur reo fa miverina zay mivolanareo reo promoteur ny usine reo mba ahena le hofatrano zany io tsy mandeha lavitra tsy ela akory mety ho tesitra angamba fa ina tsy idiranay le izy fa mba mifampitsinjo satria zaloha mba mihina kely zay satria za tsy hoe faly satria ny sinoa moa zao tezitra mihitsy ny any Azia am'izao fotoana zao tena lasa adala mihitsy varavarana misokatra ho atsika ampiroboroboana ny zone France zany satria ny sinoa moa zany tsy andefa entana etsony misy teknika any ananan'io mba hisokafana io fa tsy amitsokony tsy akivy mihitsy hoe 47% fa misy vahaolana io eny atry atonga eto amin'ny fotoana azo lazaina hoe mamaraparana ny fandarantsika Andriamatoa Tale Generaly tsy omeko minitra vitsivitsy ngamba fa minitra maromaro ihany hitondranao an'izay hoe karazana vahaolana mety hoe afatra ihany koa amin'izao hoe fandalovana ato amin'ny fandarana alo resahana anao ny sehatra izao eny tokoa ihando tsy de resaka zavatra fa raha zay moa no zava-misy mbola veriko eto ihany raha ny opportunité hitako teo amin'ny fiainako dia nanan-karena za gasy rairay raha ireny fa 30% ny fisainako de toe-tsaina singapourienne maninona ozy izy ianao satria tany no nandaniko ny fotoanako ary nafinaritra le philosophie singapourienne tsy hoe tany amin'ny resaka fivavahana tsy singapourienne tsy miazakazaka amin'izany anan-karena zany
rehefa stable amin'ny fiainana de zay indrindraindrindra singapouriana mandritry ny androm-piainana de mianatra ka nalahelo raha ohatra ny atony tsy ampy fa soran'Andriamanitra lehibe fa nanana fotoana nampitombona amin'ny fahaizana ary tena zava-dehibe amiko de zay ny zava-dehibe ho an'ny singapouriana de ny mahatafita zanaka za akory tsy de hoe irereto na noeraoereto fa mianatra ny ivelany zanako ary ifandrombahana ny mpampiasa ny orinasa hoe mahay zanaka elahy zany mba rereko ary indrindraindrindra na de nisy ary ny fanombanany image tamin'ny 2020 zany ny tantarako ngamba tsy de mendrika loatra hoe satria hoe président Ravalomanana ny nanangana ny Osofo Madagasikara de hoe mpanohatra io zao io tsy am'zany le toetrany inona ny idiran'ny président Maraka Ravalomanana am'zany ny Osofo Madagasikara tena institut anankiray organisation anankiray eo afaka manampy tsara satria betsaka ny asa eo tsy ampy ny fotoana androany efa misy représentant anay marobe tamin'ny teteza mity iny tokanana ny Volna Guangzhou Chine ny représentant ny Osofo Madagasikara ny représentant ny tany ny ambassadeur Sikun no nikabary tany avy nanokana ny Osofo Madagasikara tamin'ny Macao zay sy ny Ramatoa Minisitra de namonjy tany zavatra nampalahelo tamin'izany anto ny ery Madagasikara ny tompon'ny fety amroa tonga am'ray amy décolle lao amy Guangzhou amy roplanina amin'ny efatra sasany manomboka ny cérémonie olona 250 personnes no tsy maintsy ampisakafoanana tsy manam-bola ny ery Madagasikara eo ny délégué tsy fa représentant vao nitaraina tamiko za tonga hoe tsisy vola nge nanomena an'reto olonreto eo vao midemerta satria le voninahim-pirenena tsy vola avaty amiko fa tsy maintsy satria namana dolony teo firenena afa-barakytsika tamin'izany zany zavatra nataony atao hoe nataony représentant eny Osofo Madagasikara tany izy ho voninahim-pirenena de eto koa faharoa mba manana roatra kely koa mba manana roatra kely voaingana nanatona ny ministèrako ministère ny énergie satria henoko ary marina zany henoko hoe nividy groupe tany Inde ny anina zany ngeza be 105 mégawatts zany représentant ny Osofo Madagasikara koa ny PDG an'io io zany nanao contrôle nanao suivi an'io groupe tamin'ny Bangalore io de tamin'ny andron'ny président Hery Rajaomapianina no vidianana izy io tany de sarotrarotra moa zany ny installation satria mavesatra loatra de nanatona tsy ny salasala zany tamin'ny ministre ny énergie hoe izy moa tsy nahazo azy fa de mpiara-miasa aminy hoe henoko hoe misy fahasarotany be le izy ary indrindraindrindra zany ndreo mahita an'le teknika na le hitaterana azy hidétachena azy ary indrindraindrindra mba tsy andany gasoil huile de gasoil lourde be loatra io de raha misy koa pièce détachée de ireo koa zany usine afaka manamboatra ny pièce détachée mba fitsonjovana atsika satria samy enjana daholo nge tsika nge samy mitondra mafy amin'ity resaka délestage ty nampalahelo moa fa tsisy feedback le izy antoko ina no lazaiko mba alaivo sara angambany io le PDG io ny représentant ny Osofo Madagasikara atao tsy hainay io izy io tsy maninona azo sary io zany ny hoe bon raha isy fanampiana zay anao gratuit izy assistena an'io satria ho sahirana amin'io nareo andany gasoil be io ary zay afaka mamatsy fitaovana zany surtout pièce détachée fabrication Irlande izy io satria bonne occasion zany efa misy zavatra efa anda de tsisy valiny moa izy de inona moa ny azoko atao ary ka dia nandray anjara betsaka teto amin'ity firenena ity tena koa tsy ho lazaiko aloha hoe inona ny antony
fa raha ohatra nisy ny krisy dia miproposeko ny tetezamita ny Joseph Madagasikara hoe tia mivahaolana ary tsy nandahan'izany ny fanjakana tao anatin'ny gouvernement tetezamita tia ny vahaolana teo zao nisy olona asa nasahana fa tsy afaka mivoaka za no nitady vahaolana za tia nandry satria za président ny Joseph Madagasikara dia nahita zay vahaolana nandeha tsara afaka nanao exportation nandeha ny promotion ny resaka ny touriste zay mivoaka teto niditra teto marobe nandritra nanisy ary ny crise fa ny zavatra nampalahelo dia eto angamba hitodika amin'ny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina tsy marina tompoko le hoe ny tenako hoe nanao usurpation fa hoe conseil spécial nanao tsy marina zany ararotika eto zany tenako kristianina ary tezaina tamin'ny fiangonana araky ny zao tenin'ny zanapera fideliny zay nianatra sekolade tao ambody ady Ambohimanarina nisy impact zany tamin'ny comportementko tsy misotro toka tsy mifoka sigara tsy mpandainga mahitsy fa tsy marina zany conseil spécial présidence en service civique ny tenako foananareo moa le service civique vao tonga atao kelikely tao nareo fa tsy hoe conseil spécial ny président Andry Nirina Rajoelina tia ny taratasy tompoko ary mbola velona ny général zay lehibe ako tamity fa tsy marina zany fa dia fantotomona fotsiny le izy satria hoe mbola veriko président Marc Ravalomanana namarona ny Joseph Madagasikara miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana zany io zay fotsiny foroporonina tsy marina zay ary ny tena nampalahelo dia zao ao Facebook ty ma tsy manahirana mihitsy rehefa tonga tao amin'ny ampiasanako ny polisy nanao perquisition dia efa mpirina tery ny carte de visite tsy nampiasaina intsony dia nisy hoe conseil spécial teo présidence ry antetery fa ry ambany ary misy hoe service civique navoaka andralao amin'ny Facebook le izy dia nataony takosikosina le service civique dia tena hoe conseil spécial ny présidence mihitsy zany zany ny fantotono zany tsy marina tompoko faharoa ngezabe angamba antsika maraparana azy ie maraparana andrisika resaka UNESCO mpampianatro tany andafy le mbe amorona zany parallèle ny UNESCO any Asie za moa zany tany nianatra dia efa connu dia mbo hoe hanampy amin'ny Madagasikara satria ho retraite io madame io dia hoe hanao coopération zany miaraka amin'ny UNESCO dia nandalo tamin'ny représentant UNESCO tao tamena nandalo tany amin'ny misy satria nisy proposition nomendry zareo tany amin'ny ministre ny fampianarana ambony ary nahazo fakasitrahana fa rehefa tonga tamin'ny télé général tamin'ny ministère anankiray tsisy olana mihitsy ihany koa fa dia hoe raisina dia hoe misy proposition dia ty raha eken'ny ministre dia soniavina ty proposition avany dia ny tenako mora raikitra io dia hoe ho avy eto ry dia za zany no membre CA ao anatin'le UNESCO voninahitra ho antsika Madagasikara nge zany tsisy resy dia zahay koa no nanenjehana ny nanasaziana mifo proposition manolotra proposition amin'izany ve dia hoe dia mahatonga fanasaziana fa io moa resaka politika le izy zay angamba za tsy resaka betsaka mbola misy fotoana ny zavatra fa tsisy mitombona le izy ary misaotra an'Andriamanitra lehibe eto aloha manana loatra namana moa no tena tsy ny fianakaviana no mahavontsy rehefa misy ny alina fa ny namana dia misaotra betsaka ny namana ary tsy namelana ny tany andafina ny dilam-bato tsy namela irery misaotra an'Andriamanitra fa tsy raha saika namoty dossier ako moa tao amin'ny tribunaly andro tsy hita hatramin'izao tsy hita fa heureusement tsy voatazona tany ny tenako isaotra an'Andriamanitra zany ka dia mbola misy fotoana ny zavatra nanolotra vahaolana hoan'ny firenena resaka politika zany aloha ajanony any amin'ny sisiny any zany fa aloha ty resaka tsy fisinasa ty resaka tsy fandripahalemany ty andao jerevantsika satria tena manahirana kasa raha mbola velanao iteny fa zay aloha ny tiako tenenina ny fotoanantsika moa zany dia tena hoe manapetra tena ialako tsiny indrindra satria zay aloha no fotoana azo nomeny anao tamin'ity androany ity fa mbola eto foana fandarana aloha resahana anao ny sehatra zay rehetra tsy voaresakintsika teo mbola afaka resahantsika tsara amin'ny fotoana manatraka amin'ny fotoana mampety azy amin'ny fotoana mahafaka anao ihany koa fa dia mankasitraka anao aloha ny vahiny fa tao anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity na dia sy maratoko hoe foy ary izay fotoana izay tompoko
Tena vetivetika le 1 heure tsy ampy voalaparany mi misaotra ny ando a de manao mirary fety mipasika ho atsika moa rapitso ho any am-piangonana daholo a dia ela koa mba tsy mivavaka tany ambodiady tany aminay tany fa za moa efa tsy mipetraka ntsony ambodiady vaovao a fakahita amin'ny kristianina namana sy ny tanina lehibe a ga dia misaotra ny pasteranay a pasteur mamy a de misaotra ny tontonko a tonton Clément misaotra ny avocat koa maître Lucie misaotra nareo a misaotra nareo technicienne ny amin'ny fotoana andranona de manaraka de makasitraka tompoko eny ary makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ho anao izay maniry ivahina tanatin'ny fandaharana de manasanao iantso ny service commercial na ihany koa anantona mivantana ny tompona andraikitra ety amin'ny foibe ny record TV Madagasikara ety anosy zato atsinanana izay no mamarana ny fandaharantsika amin'ny manaraka de vahiny hafa loha hevitra afandray no resantsika veloma tompoko